fandaharana anam-piana amin'ny fitaizana fikolokoloana sy ny fahasalamana ara-tsain'ny zaza sy ny tanora. Ahitana zanam-pandaharana 3. Raha aminao fizarana trangam-piainan'ny iray aman-dreny sy ny zanaka eo amin'ny fifandraisany sy ny andavanandrony. Fanazavana entin'ny Dr Arsona mpitsabo manokana ny ati-doha sy ny saina. Ono a dokotera fanontaniana manokana avy amin'ny mpijery miompana amin'ny fitaizana sy ny fahasalamana ara-tsaina. Roy isan-jato ny malagasy no voan'ny Androbe, izay mbola sokajiany maro ho toy ny aretina hafahafa sy tsy fantam-piaviana. Tafiditra ao anatin'ny taranja-panabeazana ny fampahafantarana ny Androbe eto amin'ny Collège Saint-Michel Mahatsinjo, commune Manandrina Avaradrano, izay notsidihan'ny Dr Arsona, mpitsabo ny aretin'ny ati-doha sy ny saina. Izy no mpamorona ny fikambanana AMAE izay niahy sy ny tsabo maimaim-poana ireo marary ny Androbe tao amin'ny firaisana 15 teto Antananarivo ny taona 1770 hatramin'ny 520. Noho ny zava-bitany teo amin'ny ady amin'ny aretina Androbe no nanoloran'ny Université catholique de Louvain an'i Dr Arsona ny prix Jean Sonnet tany Belgique ny taona 520. Ary nanokana ny télévision belge RTBF fanadiadiana manokana izy tao anatin'ilay fandaharana les Belges du bout du monde. Inona no atao hoe Androbe? Ny akamaroan'ny olona zany mieritreritra hoe mosavy le azo tamin'izany le Androbe dia tsabon'ny olona amin'ny tsika moa malagasy dia mbola misy ilay hoe fitsaboana gasy ny ohatr'izay dia entin'ny olona amin'izay ilay fitsaboana. Dia ho an'ny olona hafa nefany tena hoe manatona mpitsabo mihitsy dia mijery inona ilay soritra aretina dia mitsabo araky ny torohevitry ny dokotera. Zany aretina Androbe zany dia aretin'ny mpamosavy marina ve zany sa tsy marina? Tsy marina mihitsy na kely dia kely azy. Hoe zany aretina Androbe zany dia nataon'ny olona marina zany sa tsy marina? Aretina ohatran'ny aretina rehetra ny aretina Androbe azo tranona fa mazava ho azy tsy maintsy makany. Inona no mahatonga ny Androbe? Ny aretina Androbe zany dia aretina avy amin'ny dona zany mahazo ny ati-doha izay mamela fery na takaitra amin'ny sela na amin'ny vatan'ny ati-doha. Misy koa eo amin'ny fivoahan'ilay zazakely avy eo amin'ny kibon'ny reniny dia voadona ny ati-dohan'ilay zaza na ohatra hoe sotomina amin'iren'le fitaovana fisotomana zaza ireny zany ohatra ny hoe forceps ilay zaza dia mety any Arinany mampisy aretina Androbe. Tsy azo adinoina koa zany ny fery eo amin'ny ati-doha avy amin'ireny olona efa lehibebe ireny indray zany izay misy accident vasculaire ozy isitsika zany hoe tapaka lalan-drà. Dia akoatran'izay moa ny aretina efa mahazatra antsika amin'ny tany andalam-pandrosoana indrindra toy ny hoe kankana zany cysticercose, toxoplasmose, bilharziose sy ny sisa rehetra. Inona no ifandraisan'ny aretina Androbe amin'ny kankana? Misy selan'aretina zany mipetaka amin'ilay toerana. Ohatra zany hoe kankana, cysticercose ohatra ozy ny fitenenana. Avy amin'ny sakafo izy io rehefa sakafo maloto zany na tsy voakarakara tsara zany dia tafiditra ny anatin'ny vava dia lasa ny amin'ny lalan-drà le atodin'ilay kankana dia mipetraka aty amin'ny ati-doha aty izy na mipetraka ety koa izy
fa rehefa ny amin'ny atidoha izy no mahatonga ny aretin'andro be. manahoana ny fitrangany rehefa mihetsika? Ny ampahan'ny vatantsika tsirairay avy dia baikony ny atidoha. Ty faritra ty mibaiko ny fitenenana, dia ny dikan'izay ilay olona zany lasa ohatrany sanatrin'izany hoe miakanakana izy zany rehefa miteny dia raha ohatra izy ka mipetraka ato dia mason'ilay olona no misy ohatra mahita zavatra na tsy mahita tsara na manjavona na salam'izany mandritra ny fotoana vitsivitsy. Dia raha ohatra izy ka mipetraka eto ohatra dia amin'izay fotoan'izay diny ilay manao an'izao. Dia raha ohatra ka andro be zany tsy ilay olona no mibaiko azy amin'izay fotoan'izay fa mandeha ho azy zany ilay izy. Manao an'izay ohatra. Hitanareo? Inona no tokony atao raha sendra olona voan'ny andro be? Raha ohatra ka misy ankizy voan'ny krizin'ny andro be dia patoriana amin'ny tsilany izy ny tanany iray atao mivelatra, ny tanany ilany atao eto ambony tratrany, dia ny tongotra iray aforitra dia atao izay mampiorirana azy ohatran'izao. Dia ilay tanana iray iny lasa atao ambany, lasa ohatran'ny ondana. Dia amin'izao toerana misy azy izao ny lela tsy voatelina, ny avokavoka misokatra tsara dia afaka miaina tsara izy mandra-pahatonga ny dokotera mitsabo na koa mandra-pitsahatra ilay krizy. Raha ohatra zany dokotera hoe vehivavy be voka le von'le aretina, tsy misy fiantraikany eo amin'le zaza ao ankibo ve le izy na hoe mety ho lasa von'ny andro be koa le zazakely? Ny vehivavy be voka raha voan'ny aretin'andro be dia ny zavatra voalohany mety hitranga dia eo amin'ny hoe fahaseporan'ilay zaza, zany hoe tsy mahazo rivotra tapoka zany ilay zaza amin'ny fotoana iny. Tsy mifindra amin'ny zaza ny aretina andro be. Lazao amin'ny ray aman-dreninareo, lazao amin'ny manodidina anareo, lazao amin'ny namanareo fa tsy aretina mifindra ny andro be na kely dia kely azy. Ahoana zany ny zavatra tokony atao mba tsy hisiany ho andro be intsony amin'ny olona na zazakely ny olon-dehibe? Ny zavatra tokony atao dia fiarovana voalohany indrindra amin'ny resaka fahadiovana. Satria hitantsika teo zany fa ny aretina andro be dia avy amin'ny kankana. Ka rehefa madio zany ny tanantsika, madio ny sakafo hohanitsika dia mazava ho azy mety tsy hisy intsony ny andro be eo amintsika. Ray izay. Faharoan'izay ho an'ny zazamena vava. Raha vao manava ny zazamena vava dia tsy maintsy omena fanafody fampidinana hafanana, satria rehefa miakatra loatra ny hafanan'ny zazamena vava dia mbola marofo ny atidohany, dia amin'izay fotoan'izay mety mifanitona izy, dia mety lasa ny andro be any aoriana. Ny andro be amin'ny mahandro be azy tokony tsy hafaty. Fa raha ohatra ka mitohy maharitra ilay krizy dia amin'izay fotoan'izay mety sepotra ilay olona na misy olana eo amin'ny fony. Dia amin'izay fotoan'izay raha mahery vaika zany ilay krizy, ilay fihetsika aretina dia mety fa raha amin'ny andro be hitantsika andavanandro vitsy dia vitsy zany zavatra zany. Dia raha voan'ny andro be daholo ny olona ray trano dia mba ahoana? Raha voa daholo ny ray trano? Misy tokoa ny olona ray trano voan'ny aretin'andro be, satria nahoana manangan-tanana izay manana valiny? Satria samy mihinana sakafo maloto. Zay mihitsy. Satria mitovy ny sakafo hohaniny dia matetika mety mitranga izay zavatra izay. Samy voan'ilay aretina daholo ny olona ray trano. Dikan'izay tsy maintsy mitandrina zany eo amin'ny fomba fikarakarana ny sakafo. Ora dokotera, le
crise zany rehefa miposa dia mety hoe labe. ninona moa no atao hoe krizy ny krizy zany a matoa atao hoe krizy ny anarany dia fisehoana aretina zay mipoitra anatin'ny fotoana vetivety zay le mahakrizy azy zany hoe fotoana amasegondrany a na amina minitra fa raha vao mihoatra an'izay izy a dia tsy krizy zany dokotera afaka vetivety ve le andro be raha ohatra ka kakana zany no mahatonga azy arak'ilay kakana ny lazaintsika teo a cysticercose a toxoplasmose a bilharziose a dia tsy maintsy tsaboana zany reo aretin'ireo zay ny voalohany indrindra tadidio fa raha voatsabo eo no eo reo aretin'ireo satria voatsabo ilay kakana mbola hita ao anatin'ny atidoha dia sitrana tanteraka iny raha vao mihina-panafody raha maharitra ela vao entina any amin'ny dokotera dia ohatra ny aretina rehetra ihany a manome klema manome fahasarotana dia tsy sitrana intsony Oloha dokotera raha raitsany ny voy zany dia tonga dia miara hipotsan'le andro be ny aretin'andro be ohatra raha cysticercose a dia mety herinandro ka hatramin'ny ambolana na amataonany aza vao mipotra ilay aretina zany hoe tsy eo no eo zany a fa indraindray le olona hoe von'ny aretina andro be noho ny cysticercose le zanany a roa taona avy eo vao mipotra any amin'le reniny le izy Kolo Anaka itohy amin'ny herinandro ny mikasika ny andro be isan'ny hitondrana valiny amin'izany ny hoe inona ny mahasamihafa ny fanitona sy ny andro be ho anao manokana ary raha misy lohahevitra manitikitika anao dia aza misalasala manoratra apetrao ny fanontanianao ao amin'ny page Facebook Kolo Anaka